hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Dia hivavaka isika. Ry Tompo Iray anay an-danitra ho miaraka amin'izao andro vaovao menao anay izao, izay isaoranay indrindra. Dia avozonay tahaka ny andro vaovao koa ny fanoloranay hatrany ny tenanay mba hanjakanao ry Jesosy. Dia amin'ny anaranao hatrany koa ary Tompo, anaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Araka ny fanampara tamintsika omaly ry havana dia hotoizantsika an'io indray ary ny Matthieu 7:20 ka ny 9:30 indray no jerena an'io momba ny hoe mahandrasa ho avy ny Tompo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy ary izany. Ary amin'izany andro izany dia hiseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny kiry sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahon'ny lanitra. Amen. Matthieu 7:20 ny 9:30. Rehefa avy nijery an'ireo famantarana mialohan'ny fiavian'i Jesosy isika omaly ny 7:20 sy ny 9 teo aloha rehetra koa, dia anio kosa indray isika dia mandeha hijery ny zava-misy araka ny fitantaran'ny Matthieu azy eto rehefa ho tonga ny Tompo. Ambarany ary fa hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ahita an'izany fahatongavan'i Jesosy zany. Ary ambarany eto fa maro be ireo ny firenena rehetra avy amin'ny fokom-pirenena rehetra maro be eto ambonin'ny tany. Hitomany izy ireo satria nahoana? Voalohany, ireo ambara fa hitomany eto ireo dia ireo nanaraka ny fivavahana jiosy, izany ireo nanaraka ny fivavahana jodaisma zany na ireo judaisant. Tsy nino an Jesosy zanak'Andriamanitra, ho mpamonjy an'izao tontolo izao izy ireo, tsy mino mihitsy, ary tsy ino an Jesosy ho Mesia. Dia eto izany dia izy ireo no hitomany voalohany satria tapitra hatreo ny tsy finoany, loza ny hafaran'ny fiainany satria tsy fantatry Jesosy izy ireo. Faharoa, iza koa ireo hitomany azy ireo? Izy ireo dia tsy iza akory fa ireo tsy mpino rehetra dia hitomany hidradradratra mafy, satria izy ireo tsy mba nanompo an Jesosy teo amin'ny fiainany. Lany andro tamin'izay nataony tany dia tsika tsy maintsy maty ny olombelona, dia izay ny hafaran'ny fiainany, tsy mino, ary rehefa tsy mino moa dia tsy nanompo an Jesosy izany. Fahatelo, ireo hitomany ireo koa dia tsy iza akory fa mety ho mpino ihany izy ireo, mety ho vita batisa sy mpandray fanasan'ny Tompo aza, fa nanao atsirambina, mety mbola nilalao fahotana, mety nanao atsirambina koa tamin'ny famompona ka nandeha araka ny sitrapony fa tsy araka ny sitrapon'ny Tompo. Ohatra, dia hiangona izy dia tonga, tsy dia hiangona izy dia izay koa, safidy ny tenany izany ary tonga amin'ilay fiteny andavanandro hoe mandeha araka ny reviny izy eo amin'ny fiainana isan'andro. Ry havana, ambaran'i Jesosy eto fa hitomany ireny olona ireny rehefa tonga izy. Koa dian'izao ary ry havana, mbola misokatra ny fiangonana, mbola vanim-potoana ny fitoriana ny filazantsara izao. Mibebary, raha nanao atsirambina ianao mandeha araka ny saim-patanao, mibebary, atolory an Jesosy fo ary mahazo tonga amin'ny fanompoana azy. Fa tombony lehibe raha mbola meny tombo fahavelomana ianao. Faniriana, dingany ianao izay maheno an'izao mofinainy izao mba tsy anisan'ny iray amin'ireo mitomany rehefa ho tonga izy. Amen. Vavaka isika. Dia misaotra Tompo fa fitiavanao anay, mbola hitenenanao anay ary. Koa engany mba tsy ho anisan'ireo hitomany izay rehefa ho avy ianao. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Amen.